Ia mpifaliana indray no iarabanantsika rehetra any tokantrano any amin'ity alady ariva izay mpanomezantsika fotoana anarana ny fandarana akaiky ny mpanakanto ity izay iarahanareo aminay sy miady miaraba Sabrina ary miaraba antsika rehetra ny tokantrano any ihany koa omaly moa zany fety mifankatia Sabrina minisy manantena fa mbola ao anatin'ny volana fifankatiavana hatrany antsika na dia 10 ny volana febroary ary anio ka nanahoana ho any fety omaly. Nafinaritra ny fetomaly na dia somary reratreraka aza fa nafinaritra. Ie, avy hatrany dia atombokontsika ary ny fandaharana dia andray vahiny isika minisy manantena fa tsy saraka aminay nareo satria dia andray karazana mpanakanto maro be indray isika anio. Eto amintsika ny mpanakanto voalohany izay raisintsika dia Ulucia izany. Ulucia dia anisan'ny artista efa fantatritsika satria efa nisehatra nanao choriste tany anatin'ny mpanakanto maro samihafa tany izy miarabanao Lucia tonga soa ato amin'ny fandaharana. Miarabanao ihany koa Lucia. Miarabanareo rovavy dia miarabany any tokantrano any. Mahafinaritra ery mijery tovovavy dia ohatrany hoe gasigasy tena avy aiza zany zao pozinao zao raha tsy mahadiso. Avy amin'ny farifaritra avarabaratra igny. Ndao fahafantaritsika amin'ny tokantrano ary Lucia hoe iza mola Lucia dia inona ny gadokira fo iziny? Lucia zany dia tarika groupe Lucia, moi Lucia. Zaho dia artiste efa nilona tao anatin'ny artiste tamina fotoana lavalava dia mivohy ny gadona gadona fomban-drazana zany tena ao anatin'ilay gadona voiziko goma, jidy, salegy, karakaraha zegny le gadona voiziny Lucia. Lucia ihany koa ve manoratra? Oui, manoratra za fa ao anatin'ny label. Dia ao anatin'ny label-nay misy auteur compositeur. Dia fa misy fotoana manoratra Lucia. Amin'izay Lucia manoratra izay ihany anisany nanamarika anao tamin'ny herintaonan'izao fetiny mpifankatia mihitsy iny namoahana ilay hira ny faniriako izay mitantara manokana ny deuxième bureau ialana tsiny amin'izay première bureau. Ny tiako antaniana hoe inona zany tantara ny ainanao ve sa hoe inspiration nandalo ilay faniriako? Non, izy moa zany le izy tsy hoe tantara ny aignako tsy hoe tantara ny aignako. Ary Lucia tsy manao deuxième bureau, tsy le deuxième. Tsy anisan'le deuxième bureau zany Lucia fa anisan'le première bureau. Dia ny faniriako zany tsy tafiditra ao anatiny hoe misy deuxième bureau zany fa le izy zany inspiration tonga dia en plus n'izay zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao le histoire matetika monko ny artiste rehefa mamorikira dia tsy maintsy ny zavatra iainana andavanandro foana, ny zavatra iainantsika, ny zavatra diavintsika dia ino no avadika hira dia hoentina ho zavakanto. Mahafinaritra ery. Efa tsy zoviana amin'izao fotoana izao moa Lucia io resaka matetika moa zany resaka buzz foana no tena hoe mampalaza nataoko hoe ny olona amin'izao fotoana izao. Inona ny hafatra kely mba omenao andreo artiste mitovy anao manoloana an'ireny fahasambaraka efa hitapoky itam-pirenena moa izy ireny ka tsy takona fenina? Ny hafatra avy aty aminakahy zegny io moa zany ny buzz afaka ataon'olona rehetrarehetra mba hanehoana zavatra anankiray hoe ity za. Misy manko olona anankiray tsy hita raha tsy manao buzz. Fa misy zany ny olona anankiray tsy sitrapony le anao an'le fahasambaraka amin'ny fiaignany. Azonao fa indraindray misy dia volo manembatsembana kely zay koa. Fa tiako tenena fotsiny mila mitandrina antsika. Mila mitandrina fa na tsika magnano buzz ilaina le magnano buzz fa misy le olona manararoatra an'le buzz ataontsika dia mivadika fahasambaraka le izy. Fa amin'ny fiainana zany na za zao tsy afaka hiteny hoe za tsy magnano raha karaha zegny nefa tsy fantatry ny amaraiko. Azonareo le tiako tenena. Dia za zany tsy afaka mitsaran'iza fa mampitandrina antsika fotsiny za amin'ny fiainana. Voilà. Ia tena manana artiste mahalala ny zava-misy, mahalala fomba afaka mananatra ny artiste zay sandry mety sanatria anao foana any aorianany fa ny tiako antaniana farany dia manontany hoe ahoana ny projet Lucia
misy an'iny hira navoakanareo duo iny featuring izay navoakanareo tatoato mba afaka tantarainao anay hoe manahoana ny tantaran'iny dia aorian'izay lazalazao aminay ahoana ny projet Lucia 2026. Bon, iny featuring iny zany niaranay sy Beoana. Dia izy zany nataonay cadeau Saint-Valentin mihitsy izy. Dia mba iarahan'ny mpifankatia rehetra manina moa zany na ao tokantrano zanao mitandregna ny hira iny dia le afatra ao anatiny zany tianay ampita mpifankatia rehetra, io na mpifankatia Pianada, io na mpifankatia olona anakoro anina io na rehefa mifankatia zany tsy natao hoe olona ranao fa rehefa mifankatia dia natolotra anay atsika rehetra iny hira iny dia tsy dia hoe misy histoire be fa ohatrany hoe hira fifankatiavana zay zany le izy dia zay nahatonga zay nagnano izy igny fa tena ao anatin'le hoe Saint-Valentin zany tegna ny basevanay hira iny. Dia nareo mametra question hoe ahoana ny projet ny Lucia. Lucia tena manana projet be da be amin'ity taogna ty sy amin'ny fotoagna magnaraka fa ny taogna ty aloha zany préciseko hoe efa nomboka tournée Lucia miomana antsika amin'ny faritra aby agny amin'ny faritra avaratra, amin'ny faritra atsimo, amin'ny faritra andrefana antsinanana dia miomana antsika fa ho avy groupe Lucia. Lucia amin'izay koa miaka amin'ny groupe au grand complet fa Lucia tsy dia magnano playback loatra satria za magnano tropical en plus ao anatin'ny magnano tropical zay ilaiko les magnano ambiance miaraka am'les musiciens zegny. Musicien complet. Voilà. Avec musicien complet zegny Lucia kofa mandeha dia miomana antsika dia nareo organisateur zay efa mandray ny contrat-nareo afaka mametraka afaka mifandray atsika amin'ny contact ny Lucia apetrako eo le contact ny contact ny Lucia aloha ny tadidiko fa neny manager mbola apetaka andreo ambany eo fo 034 84 492 16 034 84 492 16 dia ny 033 68 559 14 033 68 559 14 afaka mikaiky nareo na maraindraigny na matsagna na haligny zay vonogna andray nareo fa ho avy Lucia anafagna ambiance. Mankasitraka be dia be Lucia dia mirary soanao ihany koa ho tanteraka daholo ireo projet rehetrarehetra izay nikasainao atao amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy izay eto amin'ny akaiky mpanankanitra ihany koa dia vonona foana ny ara-iasa raha misy fiara-miasa tianao atao dia misokatra ho anao izahay dia mirary soa dia veloma. Ok, veloma atsika jiaby fa mahafinaritra be zao vavy dia veloma. Hitantsika amin'izao fa tena tsy lany mpanakanto i Madagasikara androany zao dia andray ny mpanakanto manaraka indray isika dia i Lucia miarahaba Lucia. Ia fa miarahaba anareo roa vavy dia miarahaba ny mpanaraka rehetra ny fandaharana akaiky ny mpanakanto. Zao indray isika dia hiaraka amin'ny artista Eto Votany raha niaraka tamin'ny artista miangalan'ny mozika eny amin'ny sisiny dia i Lucia izany izay nahafantarantsika azy niaraka tamin'ny Ndondolahy ny fantaniana manitikitika Lucia dia hoe ianao ve mbola miaraka amin'ny Ndondolahy na dia eo aza ny famoahana n'iny clip vaovao izay ahitana hoe hiranao mitokana iny. Ye arak'izay lazainao teo izay hoe nahafantarana ny Lucia tao amin'ny Ndondolahy dia misy hira vaovao tokoa ny voakany dia ny amaliko ny fanontaniana dia manasa antsika hijery ny clip dia ao anatin'ny clip ny valo ny fanontanianareo. Zay zany le hoe anaty tononkira ny afatra ao anaty tononkira ny afatra. Ie, hono Lucia mety eo amin'ny firifiry eo zao ny hiranao manokana. Hirako manokana ve? Raha ny hirako manokana tena hoe izaharery eo anankiroa. Misy hira anankiray izay ihany efa mandeha ao amin'ny YouTube ao samy namako fa raha ny rana tamin'ny Ndondolahy dia mety misy tsy haiko enina sa valo izay efa natolotra ianareo reny. Ie, mitokana Lucia fanontaniana anankiray manitikitika ihany koa dia dia hoe iza no manoratra ny hiran'ny Lucia. Manoratra ny hiran'ny Lucia ve? Mbola averiko indray hoe jereo hoe ny clip.
dia ao anatin'ny klipy ihany no ahitantsika hoe izany nanoratra ny hirany Lucia. Ye fa Lucia tsy manoratra hira? Misy fotoana tsy tena hoe manoratra amin'ny akapobeany fa mety hoe manana ny fotodresaka na hoe votoatiny hoe zao ny bazin'ity raha hira-pitiavana dia ohatran'izao ny façon fomba hitiavako a dia le mpanoratra no miélabore anazy hoe ay zao zany hitondrana fa tsy tena hoe manoratra tanteraka akory Lucia. Nena zao ny fanontaniana mba tiako apetraka dia hoe amin'ny vehivavy tovovavy ataoko hoe raim-pianakaviana ihany koa Lucia ohatrany ahoana ianao amin'ny fiainanao andavanandro na eny anivon'ny fiarahamonina eny? Tsara be ilay fanontaniana. Lucia eny anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny maha-artista anazy azoko sokajiana olona roa samihafa ve? Ray ihany fa zaraiko roa fotsiny. Lucia miarso Lucia ny anarako aloha. Rehefa eny amin'ny fiarahamonina zany dia miarso no alalan'ny olona anahy. Nom de scène-ko zany ilay Lucia dia ho anahy manokana mizara roa kely izy ilay fomba fitondrako an'ilay fiainana satria ohatran'ny olona rehetra zany hoe miaina ohatran'ny olona rehetra dia rehefa andavanandro dia toy ny olona rehetra fa sur scène zany atao hoe Lucia dia ohatrantsika rehetra ohatranareo roa. Ie hiresaka momba an'ilay hira vao nivoaka arsika ilay hira iny ve fiainana ny ainan'ny Lucia mihitsy sa hoe nosoratana dia natao hirain'ny Lucia ilay hira? Non, tsy hoe fiainana ny ainan'ny Lucia fa elahantsika malala aloha fa be dia be ny mety miaina n'iny hira iny ary tsy voatery hoe satria ave vehivavy dia ho vehivavy ihany no concerné tao anatin'le hira non? Mety misy ihany koa ny lehilahy no mametra-panontaniana hoe za ndeka efa tsy zakako ka tsy voatery hoe tsika vehivavy ihany no iainan'ilay izy fa fiainana amin'ny akapobe ihany ilay izy dia natao akira fotsiny. Raha ohatra araka te ara-iasa na hoe te nataoko hoe tsy hoe miara-iasa hira ihany fa ohatra hoe te hakanao mba hanao cabaret na hanao spectacle mety misy page ve na laharana afaka tononona ho an'ny mpijery antsika ho an'ny androany? Ia manana page Lucia Arintso. Ao no ahafahana tafatafa aminareo mpakafy. Dia mankatsitraka indrindra Lucia moa zany anaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana akaiky ny mpanakanto dia mirarisoanao lasa lavitra amin'izay rehetrarehetra tanjonao mandritra nyity taona 2024 ity. Ie dia misaotra anareo nanasa teto amin'ny akaiky ny mpanakanto dia mankasitraka anareo mpakafy koa manaraka sy mbola mankafy anahy. Ny vahintsika manaraka dia Dondolahy izay efa ela nietezana tao anatin'izany muzika izany ka lava volo. Miaraba anao Dondolahy tonga soa eto amin'ny fandarana akaiky ny mpanakanto. Miaraba ny akaiky ny mpanakanto dia miaraba antsika akaiky ny mpanakanto dia fa nitafatafa re. Nenazy zao no tena hitiavako an'ity fandarana anankiray ity ahitako an'ireo karazana artista sy mpanakanto maro be afaka miara-maka sary miresadresaka amin'izy ireo ane. Ie tena nofinofiko hatrambola kely zany hoe ifampitafatafa ifankahita akaiky amin'ireo karazana artista satria fonimbola kely tokoa dia tena nankafy ary nanamarika ny fahazazana mihitsy zany hoe Dondolahy sy Tahiry zany tamin'izany androny. Misy ballet mihitsy ara miran'ny Dondolahy sy Tahiry fa natadirinareo tamin'izany. Eny ianao aloha Dondolahy tonga dia avy hatrany dia apetraka ny fanontaniana ono aizy Tahiry. Tahiry zao eto Tanindrazana niaraka mankalaza ny fetim-pifankatia nandalo miserana izy fa rehefa miserana moa dia omena ny mpakafy dia ao izy ao ambadimbadika any izy fa samy manana ny adidy sy ny andraikitrany moa dia za zao ny eto akaiky ny mpanakanto dia faly miaraka aminareo. Ie araka nambarako teto nanamarika ny fahazazana zany tarika ny Dondolahy sy Tahiry zany mba tiana ho fantatra ny Dondolahy firy taona no nisehatra tao anatin'izany muzika izany iny Dondolahy. Raha nisehatra mozika angamba efa 5 taona no nikirakira fa ny promotion Dondolahy sy Tahiry dia 17 taona tao amin'ny CCSK tamin'izany le hira hoe rakambo ty fity izay ny promotion noentina tao
efa elaela ihany a fa mbola tia mbola akaikinareo ihany sady tena mbola tanora tsara mitovolahy hay ve akatsakatra zany epaolako za manoloana andreo zay resabe sy fanalambaraka andreo artista namana moa zany a ahoana ny fandraisanao andreny manahirana be aloha zany a hoe mpanakanto iresaka mpanakanto fandraisako azy ve le izy aloha fandraisako azy dia safidy daholo ny fiainana rehetra ninninona fanapa-kevitry ny mpanakanto mety inoko aloha fa iainany rehetra ny safidy a fa rehefa mpanakanto moa dia tonga mazavazava kokoa eo anatreny rehetra ka lasa ohatrany hoe ny mpanakanto ve no maninana fa be da be maninana ny ambadika any mingane mba iovy zany ary tsy resaka zany foana no resabe fa indraindray koa ny malagasy tia miresaka loatra lasa ho anay za zao matahotra ny hoe zany foana ve hatramin'roviana fa ny fiainana dia samy manana ny safidy lelazaiko izay no heverany azy izay no lalana mety misy fidiny mety misy tsy fidiny a fa rehefa mpanakanto moa le izy a dia akaiky ny mpanakanto ozy izy ny fandaranareo a ka lasa misy soka mafimafy a ny ao anatrehan'izany fiainana zany fa amiko a marina fa modely ny zavakanto fa mipetraka foana le hoe misy fotoana ianao tsy mpanakanto fa misy fotoana anao a olombelona toy ny olombelona rehetra fa inona moa zay tratran'izany dia courage fa tsy ampovy amin'ny fiainanao zany rehefa mandroso fa mizaka no tsaratsara kokoa ny azo aby koa alandrivotra izay no mahatonga ny olona somary intéressé amin'ny fiainan'ny mpanakanto satria any daholo no masony rehetra ny fanontaniana manitikitika anah tena manitikitika anah ity ndondolahy ahoana ny fomba irecrutenao ny olona hiarahira aminao satria tena manana level tena farany ambony foana ny vehivavy miara-mihira aminao rehefa critère fotsiny dia rehefa maimira izy satria masika ny mpakafy zany hoe tena atao hoe loza sa tsy loza ve dia zatra loatra ny olona hoe dondolasi ka rehefa ohatra ka nanana ny fanapa-kevitra anankiray tahiry ho an'ny atao hoe filana ravinahitra ny maha-olombelona azy koa fa tsy hoe mozika ihany ny fiainana dia tsy maintsy mijery vehivavy hafa izay takin'ny publika mihitsy satria efa maro loatra reo ila fantatra reo a nirahana tamin'izany hoe dondolaste zany ka na any ka na andeha antsehatra ary ahako a dia tsy maintsy mitaky an'izay vehivavy zay maro loatra ny dio na rythmique na slow irana amin'ny dondolahy nisy fotoana efa nandeha rerikely tamin'izany hoe tandrinesanao tamin'izany hoe efa izay mihitsy ve voalasy tahiry tamin'izany fa atao hoe nanandrana ve fa tena mitaky ny publika hoe mila akote foana ianao fa zay tianareo ihany ny ataoko moko mankasitraka indrindra ka tsy nahira-kely zany sa ilaza programa alongama milaza programa satria tapitapohany ihany fa ny hira mantsy irahantsika foana ny amin'ozapeo ary programa inona moa dondolahy eo foana ary zareo a na hitahiry io na zay rehetra eritreretintsika dia za akaikinareo foana ny programa moa ny fankilazana ny fetim-pifankatia dia misy ihany koa fanomanana ho an'ny hira vaovao izay verina fa ilainareo foana dia izay moa zany mandehandeha tena anisan'ny andehanany dondolahy dia le any amin'ny fariparitra indrindra ny any ambanivohitra satria misy tamin'ny fotoana misy ny atao hoe famadihana misy ny atao hoe tsenana lakamisy ny ananina ohatrohatr'ireny fa rehefa eto moa zany dia ny fahita lavitra sy ny fampahafantarana ihany ny ahitana zany hoe misy miadakadana iny izy nosiratanay eo ambany eo ihany moa ny tejina ny laharana ve dondolahy afahana mifandray aminao raha toa ka te hiara-iasa aminao ie
azo soratana fa tsy manakiana ho an'ny mpanakanto. Tondolana ndraiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana dia mirarosoanao. Makasitraka misaotra anareo amin'ity akaiky ny mpanakanto ity. Mafy be izy ity tena mafy fa akasitrana izy satria izaisanareo rano sy vary. Saotra dao. Saotra anao ny vahiny teto amin'ny fandaharana. Zay no hoe la zay ny fo ihany koa Sabrina. Maro ireo mpanakanto izay noraisiny teto tamin'ny androany raha toy ianareo Kalina ho raisiny Sabrina tahaka ireny dia misy laharan-taribio aza misalasala mihitsy miantso. Isaorana ety ampamaranana moa zany iry zareo DB Consulting izay nampiakanjany amin'ny rahavavy ianareo mpijery areo teknisianina atao ambanimbadika tao. Ie, zay tokoa ny fiarahantsika androany azadiny ny fotoanantsika amin'ny heriny an'io toy izao mankasitraka dia velo matoa. Velo! Isaky ny lady miaraka amiko dia manaraha ny akaiky ny mpanakanto fa misy karazana tontolon'ny zavakanto rahantsika foanao. Okay.